Manolotra ny araha noho ny fisian'ny fikortanana ao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika dia mora kokoa ny fiforonana oram-baratra saika manenika amin'ny faritra maro eto amin'ny Madagasikara. Mahakasika izay fikortanana ao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika izay hatreto aloha dia ambanin'ny herijika ivadiany ho rivo-doza, fa kosa na ivadika rivo-doza izy na tsy ivadika rivo-doza izy ny azo antoka dia hitondra rotsakorana betsaka any amin'iny faritra avaratra andrefana sy ny ilany afovoany andrefany Madagasikara iny izy manomboka amin'ny alakamisy 20 Desambra ho avy izao. Misy ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay. Foana aloha ny fampitandremana noho ny fabetsahan'ny rotsakorana ho an'ny afovoan-tany. Na izany na tsy izany aza dia tombanana hitoetra hatrany ny orana atao anatin'ny 3 andro ho avy. Entanina foana izany ny tsirairay mba hitandrina manoloana izany. Fa noho ny fisian'ilay fikortanana ao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika kosa dia tombanana anatombo kokoa ny rotsakorana any amin'ny amorontsiraka amin'ny fatriboe Melaky ary Menabe manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Entanina zany ny tsirairay mba hiomana amin'izay mety fabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa mba anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny edisio. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia saika mbola hitoetra hatrany aloha ny oram-pahavaratra manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro ho avy, afa-tsy ny any amin'iny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana iny ihany no tombanana ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivina ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsepiriany dia andrahona na anjombona mety arahana orana malefaka indraindray ho an'ny afovoan-tany ny faritra avaratra andrefana atorak'izay ihany koa morontsiraka afovoany atsinanana sy atsimo atsinanana ny Madagasikara. Ny faritra hafa moa dia andrahona amin'ny tsitokotoko na ifandimben'ny ndrahona sy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia maina ny any amin'iny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana iny torak'izay ihany koa morontsiraka atsimo andrefana sy androy. Amin'ny faritra hafa kosa dia azo orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray. Ny alina no tombanana hiamaina tsikelikely ho an'ny afovoan-tany. Raha ny vinan'ny maripana dia manodidina eo amin'ny 40 hatramin'ny 20 degré zao an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny faritra avaratra andrefana torak'izay ihany koa ny any atsimo andrefana. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny krismasy kosa indray ary dia ho maina tanteraka mihitsy aloha ny andro manerana Madagasikara amin'ny maraina, afa-tsy ny any amin'iny morontsiraka afovoany andrefana iny ihany no azo orana tandrifin-drahona torak'izay ihany koa ny morontsiraka ny faritra atsimo atsinanana sy manodidina ny Manakara. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahona amin'ny tsitokotoko na andrahona amin'ny ankapobeny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana torak'izay ihany koa morontsiraka ny faritra androy. Amin'ny faritra hafa moa dia miandra orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka avokoa. Raha ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 40 hatramin'ny 17 degré zao ho an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 30 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny andrefana. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny zomary no hamaranantsika sahady dia ho maina hatrany ny amin'iny faritra Sofia, Alaotra Mangoro, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy torak'izay ihany koa morontsiraka atsimony Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia isitraka orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka avokoa. Ny vinan'ny maripana dia eo amin'ny 15 hatramin'ny 17 degré zao an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ihany koa ho any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy izay avy ety amin'ny eto Madagasikara dia mirary fety sambatra ho anao sahady. Veloma tompoko.